Aleloia, mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio talata 8 ny volana Desambra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, manasanao aho hiara hivavaka amiko alohany hanambarako ny fahalebiazana izay nataony Tompo tamin'ny zanako lahy tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny nanafahany ny zanako lahy. Hiara hivavaka isika tompoko. Ray malala mideranao, manajanao, mankalazanao, manandratra anao ray. Tompo, ity aho Tompo, manolotra ny tenako, ho piasa eo anatrehanao Jesosy. Anambara ny asanao, anambara ny fahatsaranao, anandratra anao Jesosy ka feno ambany tana maherinao aho. Oka Tompo, ianao no hitan'ny olona, fa izao kosa Tompo dia feno eo ambany tana maherinao. Jesosy malala mangataka aminao aho Jesosy oka ny ranao andrakotra sy ny ankohonako, ary oka koa Tompo ianao koa andrakotra ireo zanakao tsiraray avy eran-tany amin'ny ranao soa. Jesosy Tompo mangataka ny fanahy masinao, oka ianao fanahy masino no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko hietry, angina, ka tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana amin'izao ora sy fotoana izao. Fa oka ianao fanahy masino no hiteny izay tianao ambara, amonjenao ny olonao tsiraray avy eran-tany izay mbola voafatotra. Tompo malala mangataka ny ranao, oka Tompo ianao no hiasa, andravarava ny asa maty Satana rehetra. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny anafoka anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany, tsy makasika anay izany, fa maito ny lavenina izany, ary niverina ny tany foana Jesosy eo amin'ny anaranao irery ihany. Misaotra anao Jesosy oka ianao Tompo no hisandratra, fa izao kosa Tompo dia hietry eo anatrehanao tahaka ny teny Jaona mpanao batisa. Tompo malala oka ianao no hisandratra Jesosy oka ianao Tompo no hiaro ny ankohonako eo ambany tana maherinao. Arovo Jesosy ny ankohonako, afeno izay Jesosy ny amin'ny fandrika rehetra izay mitady atao n'ilay ratsy anafoka anay, ka tsy ambinina izany, satria Tompo ianao no manda afo manodidina anay. Ka misaotra ray. Aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny teny nolazaiko tery am-piandohana dia hijoro vavolombelona aho ny amin'ny fahagagana lehibe nanafahany Tompo any zanako lahy tamin'ny herinandro lasa. Ry havana, matoa aho manao izao video izao dia ho fanandratana any Jesosy, ary koa tokony hijoro tsara isika, ary tokony tena hoe ampiseho amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika isika, fa tsy hoe kory hoe anaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa afa-baraka isika raha ohatra ka manaraka ny fombafomban'ny Satana, nefa ny miteny hoe zanak'Andriamanitra na miteny koa hoe kristianina. Ry havana, isika tsirairay avy dia mpanota avokoa. Mpanota avokoa isika tsirairay avy, ary isika tsirairay avy dia voafatotry ny devoly avokoa isika, fa tsy maintsy mila ahafahana. Tsy maintsy mila ahafahana. Ry havana, ny zavatra niseho dia ny voninahitr'Andriamanitra hoy aho no niseho tamin'ny ankohonako. Ry havana, na dia efa vita batisa tamin'ny rano najoboka aza ny zanako lahy, dia nisy ny fotoana nampiverin-dalana azy, zany hoe nanomboka zany ny fahakamony hivavaka. Mila mitandrina isika tompoko. Dia eo ihany koa ny namana,
dia eo ihany koa ny zavatra maro mahavariana ao ny ordinateur. Ry havana, mila mitandrina isika, na dia efa lehibe ary ianao, na firy taona ianao, kanefany na dia hoe mpanompon'Andriamanitra isika ka manomboka miamangatsika ara-panahy, dia efa mila mahafantatra isika izay fa misy zavatra miseho ao. Raha manomboka kamokamo isika dia efa miditra antsehatra zay Satana. Ry havana, mila isika mijoro tsara mandrakariva. Ny zavatra niseho dia nanomboka izy zany variana hoy aho. Ambarako eto aloha fa ny zanako tsy misotro toaka, na mifoka sigara, na mifoka rongony, satria mantsy samy hafa ny sigara sy ny rongony. Ry havana, fa variana amin'ny namana izany. Dia eo ihany koa zany ny amin'ny ordinateur. Indraindray rehefa variana amin'ny zavatra hafa isika ka manomboka manadino an'Andriamanitra, dia zava-doza izany. Fa ny tena ny azona azy izany dia tsy tapaka izy miaino hira fivavahana zany ao anatin'ny telefoniny. Misy foana zany ao anatin'ny telefoniny. Ary koa zany ny baiboly ao anaty telefoniny. Zay zany no niarovany tompo azy. Ry havana, zavatra ambarako aminareo dia tokony isika tena hoe homendrika eo anatrin'Andriamanitra. Tokony tsy hipetapetaka intsony amin'ny izao tontolo izao, amin'izay mandeha amin'ny lalan'ny faharatsiana izany. Ilay hoe namana dia namana tokony hiaraka hivavaka aminao, na tokony hiaraka amin'ny soa aminao. Fa ny zavatra nisy izany dia ireo namany marina fa hoe tsy manao zavatra tena ratsy hafa izy ireo, fa ny nataon'izy ireo zany dia tian'izy ireo zany mandeha makany anaty ala, satria moa aty aminay aty zany misy ala. Dia any anaty ala zany zareo mitsangatsangana, dia manomboka mivizite, mijery ireny trano aolo ireny. Dia manomboka hoe mandeha amin'ny alina zany, dia manomboka zany hoe hijery hoe sao de misy angatra, misy matotoa. Ry havana, zava-doza ane izany. Dia zavatra niseho efa nanana mihitsy zareo materiel zany ho ampiasaina hoe enoana zany hoe raha misy fanazany ao anatin'ilay toerana. Nefany tamin'io alarobia io dia tonga tamina toerana anankiray izy ireo amin'ny andro alina io, satria araka ny teneniko hoe ny toerana misy anay dia tena hoe miala kely fotsiny, de dans les bois zany. Dia misy zany ohatra hoe chateau efa simba, de misy ohatra hoe couvent efa potika, efa ama 30 taona na ama 80 taona ny tanohan'ny lasa. Dia lasa zany reo ankizy ireo zany, reo tanora reo moa zany mandeha amin'ireo toerana ireo dia mijery zavatra izay misy ao anatin'ilay trano efa rava. Ny tompo tsy mba mamela antsika zanany mihitsy, fa miaraka amintsika foana. Na dia hoe manao foana raha isika dia miandry ny tompo alavitra mba hiverenantsika. Marina fa miamboantsika izy rehefa manota isika, fa ny tompo miandry antsika hiverina. Tsisy ny protection amin'ny fotoana anotantsika. Zay tokony ho tsapantsika izay zavatra izay. Tsy afaka ny anjelin'ny tompo hiaro antsika, fa miala ny anjelin'ny tompo. Dia tamin'io fotoana io zany alakamisy divaraina moa izany araka ny teneniko, amin'ny ray maraina tanohany. Dia za zany tamin'io ny alarobia alina izany, efa tarabe tany dia tsy nandeha natory aho, tsapako zany fa hoe tsy matory aho raha tsy efa mody ny zanako lahy.
efa lehibe izy hoy aho dia tsy manakana anazy intsony aho satria endrizy ary tena manaja ray aman-dreny sanatria hoe midoka ny zanako ahako fa mampafantatra zavatra misy eo anatrehan'ny tompo manaja nay ray aman-dreny izy ary miaino izay ambaranay fa misy ihany kosa nefa ny tsy hainoany zany dia miandry azy zany hoe raha tsy efa tonga izy tsy mandeha matory aho dia namaky baiboly zany de nivavaka zany ohatra ny fataoko dia no ny tamin'ny ray maraina tany hoany ny alakamisy divaraina zany no nody izy no ny tonga fitany izy dia tena ny teny hoe tsapany zany fa misy ny fanaratsy teo izy zany no nahatsapa hoe nisy ny fanaratsy lava be raha ohatra ka ambarako eto avokoa ny zavatra niseho izy ireo sy niseho tany amin'ilay toerana ilay nijeren'izy ireo ilay toerana dia toerana nitezana olona zany teo aloha tsy tadidiko firy moa le izy fa nisy olona maty tao ary maro zany ny zavatra niseho tao amin'io toerana io dia ilay fanahy ratsy mihitsy no ny teny amin'ny alalan'ilay materiel nampiasain' izy ireo telo lay lehibe izy ireo izy telo mpinamana zany ry havana tsy azotsika tao ny milalao ota io alina io zany io divaraina io zany no ny teny tamiko izy hoe tsapako izy fa tena misy tokoa ny fanaratsy dia ny teny taminy zany ary izy ihany koa tonga de nahatsapa hoe tokony androka devoly zany zahako izy tonga avy tany io satria tsapako fa nisy fanaratsy nanaraka azy avy tany na anaiky izy ry havana nefa ny efa amantonany maro no nanda tsy horoana devoly intsony io zanakolahy io nefa n'izy teo aloha dia tena hoe nomeny tompo fanomezam-pahasoavana maro ny amin'ny fahitana sy ny nofy arak'ilay video maro efa nalefako tato ireny zany afaka enonao any alohany dia tena hoe gaga satria nanaiky izy no hoe horoana devoly dia no neveo zany nitsangana zany androka devoly taminy vo nitsangana ako tonga dia ieniko zany ilay devoly tena hoe nangoritsina be zany arakaraky ny fainonao anazy moa io misy fomba ampafantarany tompo zany amiko hoe ny herin'ilay devoly hoe ohatraohatra ny ahoana zany ny herin'le izy ny tompo zany no mampafantatra an'izay amiko rehefa eo ampandroana devoly dia nandroka devoly zany ny fanahy masina moa zany no ny asa za zany fitaovana fotsiny hany dia lasa zany lay devoly ilay nanaraka azy zany io ilay nanaraka ny zanakolahy dia hoy hoe vita dia ohatra ny gaga izy zany de niteny taminao hoe naninona ozy izy ianao no tsy nametraka ny tananao tamiko ohatra ny fataonao teo aloha de hoy hoe ohatra zay no fandroako devoly ihany koa tonga de lasa koa ny devoly de nitoza ny resaka nay mianaka de ny teny izy hoe tiany zany horoana devoly ametraha tanana mihitsy izy zany ry havana matozana izy niteny an'izay dia ny tompo mihitsy no mibaiko anaovana asa lalindalina kokoa ho azy zany hoe mbola misy devoly ao amin'ny hoalana ry havana teo no eo ihany dia nanao ny asan'Andriamanitra ao nomeny tompo ny teny tao amin'ny Jaona 9:9 ilay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo hoe rasy vakintsika eto zany ny tompo no miteny eto i Jesosy no miteny eto hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ry havana nasaiko novakiny zanako zany manomboka teo amin'ny 1:30 ka hatramin'ny 7:70 manambara izany any Jesosy lay niteny any koa tamin'ireo josy zay
nino azy ny teny izy hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Azonareo vakiana io tenin'Andriamanitra io satria manambara marina ny amin'ny asany maizina izay manafika antsika. Ry havana no nefa avy namaky an'io ny zanako lahy dia nasainy tompony bebaka izy zany. Vita zany ny fibebahany dia no ny efa androka devoly am'izay dia hoy izy aleo no ny mandoalika mahita ny rindrina zany satria hony tsy tiany ho hita izany ny trano malalaka avy ao aorinany. Dia ny efitra ray anankiray ery alavidavitra ery moa zany maty zany ny jiro, zany hoe maizina zany ny efitra anankiray ery ambadika ery. Fa le efitra misy any mianaka zany no mazava. Dia hoy hoe fa maninona ho ozy izy aleo ozy izy ry mama ianao eto ozy izy no misy anao. De nanaika zany satria ny tompo no miasa. Rehefa miasa ny tompo na inona eo dia miasa izy ary tsisy ny sakana. Ry havana, lehibe ny tompo. No ny voanomboka ny asa ny asan'Andriamanitra zany dia nampahery any zanako lahy. Nampahery izy. Mahereza ianao. Manambara izany ohatraohatrany hoe tsy ho moramora ny zavatra iseho. Ry havana, ny tompo no miasa fa tsy isika olombelona. Raha ny alavany zanako sy ny tanjaka ananany dia tsy mahery akory aho eo anatrehany raha amin'ny aranofo. Izy dia lava sady matanjaka ary ny alavako dia eo amin'ny tratrany. Ny alavako zany hatreo amin'ny tratrany. Ry havana, vao hanomboka ny asa dia nasainy fanahy masina hiantso ny anjely lanitra aho. Zay zany no tenin'ny fanahy masina dia niantso ny anjely lanitra aho zany. Tsy tadidiko intsony zany ny tena hoe ny teneniko. Fa ohatraohatrany hoe miantso ny anjely lanitra aho idina eto hiasa eto. Ohatraohatra zay zany ny zavatra nambarako. Dia tsapako tampotampoka teo fa tsy irery aho. Aleluia, aleluia. Tsapako fa tsy irery aho. Dia nanomboka ny asa natao ny fanafahana zany. Amin'ny 2 maraina tanoany angamba na 3 maraina tanoany. Ry havana, no ny efa nisy fotoana kely ny janonako dia nieritreritra zany hoe vita zany lay asa. Dia hoy izy miantso mbola tsy vita hoy izy. Hitanareo zany, ny tompo dia mampiteny. Ny tompo dia mampiteny. Rehefa anatrehany tompo isika dia tsy zavatra takona fa avoakan'Andriamanitra avokoa. Dia teo zany niakatra am'izay ny feon'ny fanamasina tato anatiko. Tonga dia nandidy hoe iza ianao? Iza ianao? De nitononoko ny anaran'ny zanako lahy. Mitenena ianao. Tsy izo ianao fa mitenena ianao. De vao nitrerina ny fanahy masina, niakatra be ny feon'ny fanahy masina, dia niteny zany izy hoe misy 2 hafa tao anatiny. Tsy ray ozy izy fa anankitelo. Misy 2 ohatranazy zany tao. Ry havana, ny tompo no ny asa. Ny tompo no ny asa. Dia no ny aveo ny toy azy zany asan'Andriamanitra. Dia ny fanohizana ny asa ny tompo no ny aveo dia tena lava be moa le izy. Fa tonga zany dia afoeziko. No ny aveo zany nasainy tompo no fafana teo amin'ny andriny, teo amin'ny takolany, ny tarehany zany. No fafana satria efa nisy marika satana. Zay no atao satana amitsika. Manao marika amitsika izy. Zany hoe 666 ny ataony amitsika. Dia no fafana tamin'ny rahan'i Jesosy. Zany rehetra izany dia tsy izahako nofo no ny asa. Fa ny fanahy masina sy ireo anjely teo no nanao ny asa. Fa izahako dia fitaovana fotsiny ihany. De tena hoe nokosena tamin'ny rahan'i Jesosy. Fa ny rahan'i Jesosy dia angatahina hilatsaka amin'ny tanantsika. Anadio ny tanantsika aloha dia ny rahan'i Jesosy no miasa zany
manafaka manadio ny rehetra izay miafina rehetra. Dia eo ihany koa tamin'ny tana zanako anankiroa dia nofafana tamin'ny rahan'i Jesosy ny marika rehetra izany izay natao Satana. Ny marika rehetra hatrany amin'ny sambrany, ny tany amin'ny sambrany dia izy mihitsy no nasainy fanahy masina hoe izy zany no manao divorce amin'ny Satana, dia mamafa ny marika izay nataony tao amin'ny sambrany. Ry havana, ny tompo dia mirakla ny tompo. Ny fanafahana antsika dia Jesosy rery ihany, izy ihany no anafaka antsika. Izy rery ihany. Tsika tsy malala hoe manao contrat amin'ny Satana ne isika raha vao tsy miaraka amin'ny Jesosy intsony. Fa tena contrat any amin'ny afobe ny ataontsika. Na iza ianao. Tsy maintsy manao divorce amin'ny Satana. Dia hoy ny fanahy masina tamin'ny zanakolahy. Contrat mihitsy ane no nisy nataony. Zany hoe contrat tamin'ny Satana. Dia izay no nofafany rahan'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy. Dia ny tao amin'ny sambrany dia nasainy tompo naka éponge dia nasiana rano dia nasiana savony zany kosena tamin'ny savony. Dia hoy ny fanahy masina hoe ny rano toy ny rahan'i Jesosy. Dia ny savony toy ny tenin'Andriamanitra. Dia ny kosehana tamin'ny zany ny tao amin'ny sambrany izay marika nataony tao amin'ny sambrany. Izy ihany no nanao azy satria niantso ny tompo izy nangataka famelana tamin'ny tompo dia ny teny hoe manomboka anio aho dia any tompo be dia be zavatra ny teneniny. Dia nanao divorce amin'ny Satana satria tao anatin'ny tsy fahalalana. Dia sady nikosika izy zany nanadio tao amin'ny sambrany dia tena hoe nifohana tamin'ny rahan'i Jesosy zany. Satria iny marika iny tsy ho afaka amin'ny tanantsika iny. Fa iny zany dia tsy maintsy mila rano amasinina hoe Jesosy toy ny ranao. Dia zay vao kosehina zany amin'iny. Fa kosa ny olona zay androana devoly dia ny tanantsika no namasin'ny tompo no mamafa izany amin'ny tanantsika satria ny rahan'i Jesosy no mandrakotra antsika. Zay aloha mahatonga antsika foana mangataka ny rahan'i Jesosy. Ry havana, eo ihany koa ny zavatra ray hafa nasainy fanahy masina natao. Ny tena hoe nanala zany ilay plaky teo amin'ny andriny. Tena ohatran'ny plaky mihitsy ary ohatran'ny masika mihitsy zany teo amin'ny tarehany ka hatramin'ny volony hatramin'ny lohany manontolo zany. Zavatra tsy hita maso avokoa izany fa teo. Dia noho ny aveo eo ihany koa zany eo amin'ny kibo zany. Dia ny baiboly no nasainy tompo ny raisina. Dia napetraka teo amin'ny lohany aloha. Rahan'i Jesosy eo amin'ny soroka ny havia sy havanana dia napetraka teo amin'ny kibony. Dia nifohana tamin'ny rahan'i Jesosy. Ry havana. Tsara ny tompo. Izy no manafaka. Izy rery ihany no manafaka. Nangataka tamin'ny tompo ihany koa. Hoe Jesosy mangataka aminao fafao ny anarany any amin'ny afobe. Fa soraty ny anarany any amin'ny boky ny fiainana. Soraty ny anarany any an-danitra. Ny fanahy masina no miguide amin'ny fotoana io zay rehetra laoky ny vavako zany. Dia nangataka tamin'ny tompo fafao ny anarany any amin'ny afobe. Fa soraty ny anarany tompo any amin'ny boky ny fiainana. Dia nasainy tompo no soratako zany ny anarany Jesosy Kristy eo amin'ny andriny zanakolahy amin'ny teny vazaha. Dia nosoratana zany amin'ny tanana zany io no atao anatin'ny fanahy avokoa io. Dia nosoratana zany hoe manomboka an'io zany dia Jesosy Kristy. Soratana mihitsy teo amin'ny andriny ny anaran'ny tompo. Dia noho ny aveo zany no efa vita zany ny asa dia izy zany amin'io mipetraka eo amin'ny biraoany ao amin'ny sambrany zany satria efa vita zany ilay fanadiovana tao amin'ny sambrany. Dia ny famina zany zay mianaka. Ny famina mbola feno fanahy mbola tena hoe anatin'ny fifaliana zany eo anatrehan'ny tompo. Dia za maminana azy dia miteny zany fanahy masina amin'ny alalako. Miteny zany fanahy masina
dia ohatraohatra zao zany no zavatra nambara satria be deaibe ma zavatra nyteneny fa tsy tadidiko avokoa de hoe efa voaomana zany ny any an-danitra isika zany de tokony ody any an-danitra zany no odiantsika ohatraohatra zay zany no nambara ny fanahy masina any zany no trano odiantsika any amiray any an-danitra any ny tranontsika ny latabatra efa voaomana any an-danitra dia miteny zany ny fanahy masina miteza fanahy masina de tampotampoka teo dia miteny zany ny fanahy masina hoe oka iaino zany fa iteny zany izy ao amy zanakolahy koa zany iteny am'izay zany izy amy zanakolahy ry havana mirakla no niseho ny zavatra niseho tsy tadidiko hoe talohany izy vita batisan'ny fanahy masina ve sa tao arinany no niseho satria zany tampotampoka teo zany de hoy zanakolahy hoe Seigneur est là, il est de retour. Ry havana eto ny tompo niverina ny tompo ry havana izay no teny ny tompo zany taminy dia tampotampoka teo zany natalohany io hoy aho dia namay be nafana be zanakolahy tena hoe ohatran'ireny rano mangotraka nararaka ireny de izy io zany le tazomiko za mbola maminana azy izy le mipetraka eo amin'ny sezany ao amin'ny braoany io ry havana za kely izy avo sady matanjaka izy mipetraka eo io dia mila tsy ho voatanako zany satria mihetsika izy am'ilay afanany fanahy masina lay afo ny fanahy masina nameno azy dia eniko zao mihitsy ny afanany mafana be mafana atsika ieno fanahy masina no mameno anao fanahy masina no mameno anao aleloia tena nameno azy mitobatobaka ny tompo mitobatobaka tena mamay be ry havana tsara ny tompo ary tao arinan'izay no nefa vita hoy zanakolahy tamiko nahita hony izy fahitana tany an-danitra zany naseho any tompo taminy zany livra hoy izy na rouleau zany ray am'ireo roureo satria mba tsy ho diso dia hita zany ao an-danitra misy soratra zany ohatra na lokona taratasy taloha be reny zany no fahitany azy lay manopy mavo eo zany ny lokony zany fotsy mavo eo ry havana dia hitany naseho any tompo azy ny latabatra izay efa voaomana latabatra ny fampakaram-bady ny zanak'ondry izay andraisany tompo antsika tsiraray avy any an-danitra raha mahatody hatramin'ny farany isika ry havana hitany tsy misy fiafarana ilay latabatra hoy izy tena lava be hoy izy ilay latabatra ary fantany fa misy zavatra eo ambony latabatra fa tsy tehiteny izy mba tsy ahdiso satria hitany tsara mihitsy zany ilay latabatra fa efa voaomana ry havana tiantsika ny tompo fa mila isika manaiky ho afahan'i Jesosy ny zanaka irery ihany Jesosy irery ihany no afaka anafaka antsika tsisy olo-kafa afaka anafaka antsika fa ny tompo irery ihany ny fanahy masina ny teny taminy hoe Seigneur est là, il est de retour ry havana tsara izany mamy izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany miverina amitsika izy rehefa miverina aminy isika sao de mbola tsy niverina tamin'ny tompo ianao ary oka ianao tsy andry olona na iza tsy afaka miandry olona isika na iza fa ny tompo irery ihany no afaka manafaka antsika ry havana raha ny mitoerana ianao tsy misy olona hafa
Atsoinao eo akaikinao, anao ny asan'Andriamanitra, anafaka olona hiaraka aminao satria ny tompo no miasa. Dia ina no ataonao? Raha fantatrao fa misy devoliny ao amin'ny ankonanao, raha fantatrao fa misy olona tsy maintsy anaovana asa, de hitsoaka ve ianao? Na hoe hiandry ve ianao hiandry olona hafa? Nefa ny tompo miasa amintsika tsiraray avy isam-batan'olona raha tena masina tokoa isika. Fampitandremana ho an'ny maro izao. Oka isika tsiraray avy anatona an Jesosy. Ka rehefa mendrika isika ao anatrehany tompo dia afaka ho ampiasainy isika ho amin'ny izay voafatotra mba anafaka ny hafa. Aza miandry pasteur na miandry olona hafa foana, fa oka isika tena ifo isika isam-batan'olona. Ry havana tiantsika ny tompo. Izay ny fijoroana vavolombelona izay nataony tompo tamin'ny zanakolahy. Ry havana, vao afaka omaly dia hoy izy everiny fatao amin'ny chambre izahako, na ny papany ohatra ndray aminay. Satria hoy izy hoe mirehitra ny jiro ao, zany hoe ao amin'ny chambre anay. De hoy aho hoe non, mety ny papanao angamba no no nanadino namono jiro. Dia hoy izy hoe andeha hiakatra amono ny jiro ao amin'ny chambre anay. Ry havana, niakatra izy, de noho neveo no nitonga tany ambany izy, izy miantsana hoe ay ozy izy ilay jiro maty. De zany hiteny hoe ny fahazavan'ny tompo izany. Aleluia, aleluia. Ny tompo no ao amin'ny chambre. Izy no teo nampiseho ny fahalebiazany tamin'ny zanakolahy. Nasehony fa izy ilay fahazavana. Izy ilay fahazavana. Zavatra efa niseho koa zany tamin'ny zanako vavy. Ndray andro izy andeha hiakatra ao amin'ny chambrany. Zanako vavy io zany dia hitany zany fahazavana ao amin'ny chambrany. Ry havana, izay le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ajanoko hatreo ny anio. Tiantsika Jesosy, tiantsika ny ray. Aza manamafy ny fonao fa miverena aminy. Oka tena ho miaramila ny tompo isika tsiraray avy. Oka isika anao divorce amin'ny Satana. Fa raha tsy izany dia afo be no ovantanitsika. Oka isika ahery mandrakariva ao amin'ny tompo. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.